Anoizatsika ny vaovao kosa mikasika an'ireo vaovao tapatapany izay tena ankafizinao eto amin'ny Maha TV ahitantsika an'ireo tranga mpiara-monina maro samihafa izay heverina fa mampalahelo tokoa indrindra eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kanefa moa dia isika rehetrarehetra no tokony hijery sy andraikitra mikasika an'izay. Talo miisa 13 no maty, ny iray azo sampel, fokon'olona 4 naratra ary iray hafa maty nandritra ny fifanjevoana sy ny fampitifirana tao Amborinabo, Andranilava, distrikan Sakara ny zoma 3 febroary lasa teo. Raha ny fantatra dia jiolahy avy nandroba omby miisa 200 no nifanehitra tamin'ny zandary sy ny fokon'olona. Raikitra ny tifitra vararaka teo amin'ny Rontota ka tamin'izany indrindra no nahalava ireo 13 lay. Nentina niazon'ny Brown zandary kosa ilay azo sampelona atao famitorana. Ireo fokon'olona naratra kosa avy hatrany dia nentina notsaboina ka tsy misy atahorana ny fahasalamany. Anisan'ny faritra mafana ny faritra Sakara amin'ny asan-dahalo sy ny alatromby. Nampidinina ponjavonjy maika ilay mpanakanto, mpamorona, mpandrindra ny vondrona fifosana anatsarana ny people eo anivon'ny tambazotra sosialy Facebook. Vokatry ny fanaratsiana mihoapapana ataon'ny mpikampana ao no nahatonga ilay lasibatra ny tory izay tsy iza fa mpanao politika sy olom-bavam-bahoaka. Ny asabotsy maraina lasa teo no niakatra fampanoavana tena fisarana nosy ny raharaha ka dia voatana eny an-tanimora ilay voapanga. Nentika tezerana ireo mpitarika posy tao tamin'ny tanàna ny Toliary ny asabotsy lasa teo. Ny revitra ny basy, didina an-dalambe sy ny orakoraka ny tarika posy tany an-toerana. Raha ny fantatra dia tsy nanaiky ny fitakena etra 500 ariary isan'andro izy ireo ka ny fampitaona idina an-dalambe. Nisy ireo tsy nentin'ny tokony fa nanohy ny asany ka ny afara tamin'ny fanombana ny fitaovam-pitaterana izy ireo. Ny mpitandro filaminana tany an-toerana no nirotsaka ny tsehatra nandamina ny raharaha tamin'ny alalan'ny tifitandritra. Teo anatrehan'izany dia rava ny savoriforo. Roa lahy kosa no maty ny fitsaram-bahoaka tany Mahanoro ny asabotsy lasa teo. Avy nangalatra halavan'ilona izy roa lahy ireto no avy hatrany dia nosamboriny fokon'olona ka nanapara ny atezerany. Nitsondromin'izy ireo tamin'ny antsy sy lefina ireo mpanao ratsy ka maty tsy trahatrano. Tsy niona tamin'izany ireto farany fa mbola nidorany ny moton'ireo mpangalatra. Ny mahagaga nefa dia niparitaka avokoa ireo namono ka nivantana mangatsiaka sisa no hitan'ny mpitandro filaminana teo. Nisokatra ny fanadihadiana. Lehilahy iray teratany Karana nizakan'ny zoam-pirenena Frantsay no nisy nakankeriny teo masin'ny zanany sy ny fianakaviany ny zoma hariva lasa teo. Tokony tamin'ny nora sy fahefany hariva tany Tomasina. 10 laranjanany mirongo basy sy manao fanamiana miaramila no nanao izao fakanankeriny izao. Taorian'ny fanenjehana dia narian'ireo jiolahy teny an-dalana ny fiara Renault Express nahitana balana Kalaknikov sy Sarotava ary fiara Suzuki miloko manga an'ilay karana. Mitady vola amina milara ireo mpankankeriny ho takaliny. Tafiditra anatin'ny lisitra ireo ahiny ilay teratany Turka nanofatra ny taloha tao amin'ny ity lasibatra. Ny toy ny fanadihadiana.